amin'ny rehetra nyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady voalohan'ny volana Jona taona 2024. Loha hevitra vaovao indray riavana no ibanjinantsika an'i Jesosy Kristy mandritra ity volana ity manao hoe an'ny tompo ny fahefana. Mitsangana riavana andeha isika idera ankalaza an'ny voninahitra ny tompontsika. Ny salamo faefatra amby roapolo, ny andininy fahafito hatramin'ny fahafolo no iderantsika n'Andriamanitra riavana. Salamo faefatra amby roapolo, ny andininy fahafito hatramin'ny fahafolo. Rehefa samy nahita izany isika dia andeha izany miarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe asandraky ny lohanareo vavahady ary isandraky anareo varavara ny fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandraky ny lohanareo vavahady ary manandraka ny lohanareo varavara ny fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ny hira faha 170, ny andininy voalohany sy ny faharoa no hiraintsika. Imbona mivavaka isika riavana. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, mitera sy manome voninahitra anao izay, mankalaza anao ihany koa,
manandratra anao, anao ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra anao izahay, omenao ity volana vaovao ity, ahafahanay mibanjina anao Jesosy Kristy, anao ny fahefana. Dia apetraka efeny eo am-pelatananao izao fotoana tanterahana izao, ho voninahitra ao Andriamanitra irery ane, ary ianao no memboninahitra sy ankalazaina. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, tompo sy mpamonjy anay, tompo pahary anay, tompony izao rehetra izao, manerana izao rehetra izao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay io no anaovanay sy anandratanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana, aoka henotsika amin'ny fanajana ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra tia ny iainantsika indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro efa nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary indro maniraka anao zao andro anio izao anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary hanorina sy amboly. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ny hira fa 480 ny andinin'ny faharoa no hiraintsika ry havana. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana, ko andeha isika hiaiky ny elontsika, hiaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, maniraka anay ianao mba hijoro vavolombelonao. Nomenao fahefana izahay, handrodana, handrava ary hanorina sy amboly ihany koa eto amin'ity zao tontolo zao ity, eto amin'ity firenena ity. Handrodana izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra rehetra, izay mifanohitra amin'ny sitraponao Andriamanitra, izay tsy nambolenao akory. Mifona aminao anefa izahay fa tsy nahatanteraka izany teninao Andriamanitra izany, izany sitraponao izany. Mamelahany elokay, mamindrafo aminay fa mpanoty izay, tsy mahatanteraka ny teninao izay, na dia efa nantsona amin'ny anaranao Jesosy Kristy aza mba ho vavolombelonao. Efa nomenao fahefana izay fa tsy tanterakay. Ny fampiarana izany fahefana nomenao izany, mifona aminao izay. Diovy amin'ny ranao Jesosy Kristy izay, sasao madia mba ho afa-keloka, mba ho afa-pahotana ihany koa. Indreto izay tsirairay avy, samy nanao izay tsy araka ny sitraponao teo anatrehanao, ka hifonanay aminao izany amin'ny alalan'ny vavaka mangina izay tanterahanay tsirairay avy, koa eno ny fifonanay, fa raha miaiky ny fahotanay izay dia mahatoky sy mariny ianao ka mamela ny fahotanay. Misaotra anao izahay ry Jesosy tomponay io, fa afaka nanapololotra izany vavaka fifonana teo anatrehanao izany. Ianao ninonay sy nantenanay, fa efa nitondra ny eloka mampahotanay. Ianao le efa manome anay ny fiainam-baovao, ianao le manome ny fanamasina, naniraka ny fanamasina mba hanavao anay indray, ka olom-baovao izay ao aminao Kristy. Dia ampianary ihany koa izay, amela ny eloky ny manodidina anay, ny mpiara-monina aminay, ny mpiray firenena aminay, ny mpitondra anay, en'izao tontolo izao mihitsy aza, dia mamela ny eloka izy ireny izay. Dia avelao re ny fahotanay.
ataonay nivavaka ay amin'ny anarany Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo mpanavotra anay. Amen. Ny hira 527 ny andininy 7 no ana amin'ny mafisantsika izany vavaka fifonana izany ry havana. Hoanao izay nibebaka ambany ry havana, nieky ny fahotanao teo any an-tren'Andriamanitra dia mitsangana andray teny soa mahafaly famelan-keloka ho anao. Hoy ny Tompo, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa marina mamaimpona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana azy ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo noho ny anarany Jesosy Kristy tombontsika. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hira ao amin'ny fihirana fanampiny 920 ny andininy 1 sy ny 3 no hiraintsika ry havana.
olona voafeleloka riavana dia samy manambarany finoany ary samy tsoro vavolombelona eo anivony izao tontolo izao. Ko andeha iombonatsika ny fanekem-pinoana apôstôlika izay iombonatsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, naterako Maria Virjiny, nijangana nanapaka Ponte Pilato, nombohana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevona, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy toa, avy any miaviny ny tsara, ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ankehitriny ry havana dia tonga eo amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny manomboka izany dia ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora ho an'ny sampana sekoly alahady. Ny hira 220 ny andininy voalohany no hiraintsika dia hitsangana ny tompon'anjara ho amin'izany. Vavaka isika, fanahy masina misaotra anao zahay fa mampianatra anay indray ianao manomboka amin'ity androany ity mandritra ity volana ity fa antompo ny fahefana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fanomerabantsika ankizy tanora indray izay eo amin'ny sampana sekoly alahady amin'ity alahady maraina ity, ary farany koa izay manolotra ny ten'Andriamanitra ho aminareo. Ny soratra masina izay fampizarantsika ao amin'ity androany ity dia izay hitantsika ao amin'ny Luka 7:20 Luka 7:20 Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany voalohany manao hoe: inona moa no tianao ataoko aminao? Inona moa no tianao ataoko aminao? Ity tantara ity dia tantara efa haintsika loatra, tantara ilay jamba rehefa nandalo Jesosy dia nanontany izay izy izany nandalo izany. Dia rehefa lazain'ny olona izy hoe Jesosy ilay nandalo dia niantsoantso izy hoe: ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko, ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Rehefa naheno Jesosy dia nanontany azy an'ity teny ity izy. Rehefa nakeo amin'i Jesosy dia hoy Jesosy mantsy azy hoe: inona moa no tiako no tianao ataoko aminao? Inona moa no tianao ataoko aminao? Rehefa nanontany Jesosy an'izay izy dia mazava ny azy mivaly teniny ny hoe: mba hampahiratana ny masoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Eto Jesosy dia nampiseho fahefana fa afaka manasitrana Jesosy, fa tsy afaka manasitrana ihany Jesosy fa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra Jesosy, manana fahefana amin'ny olona rehetra Jesosy. Ka amin'ity anio ity azy raha ohatra manontany ankizy tanora Jesosy hoe: inona no tianao ataoko aminao? Dia manana valiteny tsotra amin'ny Jesosy tahaka ity jamty hoe: mba hasitrana amin'ny masoko. Dia inona ihany koa no takitsika amin'ny Jesosy Kristy fa izay rehetra angatantsika aminy dia omeny, satria manana fahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Mety samy manana ny avalintsika androany, mety hoe ny mba hanasitrana antsika ihany koa, mety hoe mba ho afaka fanadinana, mety hoe mba hanana fahendreny. Samy manana ny valintsika tsirairay avy, fa tadio fa manana fahefana afaka hatanteraka izany Jesosy. Dia manomboka izao azy dia mahaiza mamaly an' Jesosy Kristy ny amin'ny fanontaniana hoe: inona no tianao ataoko aminao? Vavaka isika, Jesosy Kristy misaotra anao izahay satria fantatray fa mahay manao zavatra rehetra ianao, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Aza manontany anay ianao androany hoe: inona no tianay ataonao aminay? Dia manana valy izay tsirairay avy, ary fantatray fa tanterahanao aminay izay rehetra angatanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen.
mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay ivavaka sy amaky ny tenin'Andriamanitra ry havana dia andeha ny hira fa 500 ny andinin'ny voalohany no hiratsika. Ry Andriamanitra rainay ao mbola mpivelatra no hitany misaotra anao sy midery ary makalaza sy mamevonahitra anaranao. Misaotra anay Tompo fanomena izao fotoana izao ahafany amin'ny miambom-bavaka andre sy iainy ny afatra avy amin'ny teninao. Koa ankehitriny Tompo raha andre sy amaky izany izay dia aoka ny fanamasina ny hitaridalana hanazava ny teny aty amponay ka mba atakaranay izay tena mambara aminay mba ho fanily tongotra sy fahazavanana hatrany ny fahazahoana ny teninao. Ko manetry fenareo Jesosy izao fotoana izao fa amin'ny anaranao rery ihany any no anaovana izany vaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Andeha araka maky ny tenin'Andriamanitra sika ry havana. Anomboantsika izany dia ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Bokin'ny tantara faharoa toko 520 atomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 12. Tantara faharoa toko 520 ny andininy voalohany hatramin'ny 12. Ny teny rehetra izay hovakiana dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. 520 taona amazia fon'izy vao nanjaka ary 720 taona no nanjaka ny tany Jerosalema ary ny anaran'ny reniny dia Jordana avy any Jerosalema ary nanao izay mahitsy eo amason'i Jehovah izy nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra ary noho ny tafapetraka tsara amin'ny fanjakana izy dia novonoiny ireo mpanompony izay nanompo ny mpanjakany rainy nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny fa nataony arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna dia ao amin'ny bokin'ny Mosesy izay nandidiny Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy fa saomy maty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novonoiny Amazia ny Joda ka nalahany araky ny fianakaviany avy dia araky ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato ary amin'ny Joda sy Benjamina rehetra dia nisainy hatramin'ny 20 taona no miakatra ka olona 3 hetsy voafantana no hitany izay azo alefa hanafika sady nahatandefina sy hampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery rahetsy tamin'ny Israely no kalamainy talenta vola 100. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe ry mpanjaka aza vela analaka anao ny miaramilan'ny Israely fa tsy hombany Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady fa ataon'Andriamanitra lavo eo alohan'ny fahavalo ianao fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampalavo fa hoy Amazia tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 nomeko ny miaramila ny Israely ary olay lehilahin'Andriamanitra taminy Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany dia navahany Amazia ireo miaramila tonga tao aminy avy tamin'ny Efraim ireo mba hodindray ary nirehatra mafy ny fahatezeran'ireo tamin'ny Joda dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia ny tombo hery dia nitarika ny vahoakany ka
nakany amin'ny lohasantsira ary nahafaty ray alina tamin'ny taranaka Seira izy, ary ny ray alina sisa nataony taranaka Joda sambobelona, dia nentiny teo an-tampony antsambato ary navariny teo ka montsamontsana izy rehetra. Tohitantsika amin'ny famakiana ny teny arak'izay hitantsika amin'ny filazantsara Matio. Matio 10 andininy 4 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Matio 10 andininy 4 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia atorio eo ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vary 5 venty ihany va no vidin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'irainareo. Fa na dia mivolondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ho farana ny famakiana ny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba 4 atomboka eo amin'ny 9:20. Aza mifanaratsy rahalahy, izay manaratsy ny rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpakatoa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany no mpanome ny lalàna sy mpitsara dia ilay mahavony sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio na ampisy dia kany anany no izahay, ary toetra ny herintaona na ka hividy sy hivarotra ary azo tombo-barotra, kanefa tsy mahalala an'io ampitsy ianareo. Inona moa ny ianareo fa zavona ihany? Ianareo izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehire amin'ny fahasahinareo ianareo, ratsy ny firehirehana rehetra toy izany. Koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia elika ho azy zany. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarina, fampitenao ny fahamarina. Amen. Dia riavana hitsangana isika hitsena ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika. Ny hira fahenina ao firana fanampiny ny andinin'ny 2 no hirantsika riavana. Aminareo riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika riavana dia araka izay hita ao amin'ny tantara faharoa 520 ny andininy 1 hatramin'ny 220. Tantara faharoa 520 ny andininy 1 hatramin'ny 220 izay sady mofinainantsika amin'ity anio ity izany ny riavana.
io tenin'andriamanitra io ry havana dia mitantara ny amin'ny nanjakany Amazia tao Joda, zany hoe miresaka ny amin'ny fahefam-panjakany. Ity tenin'andriamanitra ity, i Amazia izay nanao izay mahitsy eo imason'ny tompo ihany, kanefa tsy dia tamin'ny kafanampo tanteraka izany fahitsina nataony teo anatrehan'Andriamanitra izany. Rehefa mamaky io andininy faharoa io isika ry havana, nanompo ny Andriamanitra ny Edomita izy, izany no hitantsika eo amin'ny toyan'izao perikopa izao rehefa mamaky izany isika ry havana. Na dia teo amin'ny fahefany sy ny fitondrany aza nefa Amazia, dia ny fahefan'Andriamanitra no nataony ambony kokoa. Zany hoe manam-pahefana izy, fa ny fahefan'Andriamanitra no nataony ambony kokoa no ny fahefana izay eo ampelantanany amin'ny mahampanjaka azy. Ary le fahefan'Andriamanitra izay ambara eto ry havana dia niseho tamin'ny alalan'ny lalàna. Rehefa mamaky io andiny ny fahefatra io isika dia mahita izany ry havana. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny, fa nataony araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna dia ao amin'ny bokin'ny Mosesy izay nandidiny Jehovah hoe: ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy mofaty amin'ny fahotany avy ny olona. Eo amin'ny andininy fahatelo ry havana dia nanamafy ny fahefam-panjakany Amazia, ary ao anatiny izany hoe fanamafisana ny fahefam-panjakana izany dia nampamono ireo manamboninahitra nahafatin'ny rainy izy. Ny rainy moa izany dia Joasy mpanjaka. Rehefa mamaky eo amin'ny andininy eo ambony eo isika ry havana, fa ny zanak'ireo izay namono ny rainy kosa dia tsy mba novonoiny. Izany ry havana dia hoe araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny lalàna no nataony. Ilay novakitsika eo amin'io andininy fahefatra io amin'ny dika teny hafa dia ambara hoe: ny ray aman-dreny tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon-dray aman-dreniny, fa samy mofaty amin'ny fahotany avy ny olona. Izany ry havana no asehoan'izao tenin'Andriamanitra izao, samy mofaty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary io tenin'Andriamanitra io dia hitantsika any amin'ny Deutéronomie 4:20, ny andininy fahenina ambin'ny folo, izany hoe lalàn'ny Mosesy no fahafantarantsika izany Deutéronomie izany ry havana. Ary io tenin'Andriamanitra io dia manambara fa lalàna, bokin'ny lalàna no ilazantsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. I Amazia zany dia ny lalàna, ny tenin'Andriamanitra no entiny andaminana sy hitondrany ary anapahany hevitra ihany koa, ary indrindra amin'izay zavatra ataony. Dia ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra no mibaiko azy sy mitondra azy amin'ny fanapahan-keviny ry havana. Zany hoe Amazia dia manao ny tenin'Andriamanitra ho zava-dehibe mihoatra noho ny fahefana izay eo ampelantanany. Izany hitantsika eto ry havana, satria dia mpanjaka izy, ary mpanjaka miaina amin'ny fahitsina mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, izany mpitondra izany ry havana. Izany no sary izay hitantsika eto, izany no asehoan'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, hoe mpanompon'Andriamanitra, mpanjaka taranak'i Davida dia mijoro manaraka ny tenin'Andriamanitra ho fahefana ento mitondra ry havana malala. Jesosy Kristy ihany koa ry havana dia nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy, nankatoy ny tenin'Andriamanitra izy, na eo aza ny maha-Andriamanitra azy, aoka tsy ny sitrapoko raha io natao, fa ny anao. Izany ry havana nataony Jesosy Kristy, nankatohan'Andriamanitra izy, na dia nizotra hatrany amin'ny fahafatesana azy. Izany fankatoavana an'Andriamanitra izany ry havana. Ary izany ihany koa no iainantsika izao tenin'Andriamanitra izao, ampiaratsika izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Aoka ny tenin'Andriamanitra no hibaiko atsika sy hitarika atsika amin'ny fanapahan-kevitra izay raisitsika araka ity tenin'Andriamanitra ity ry havana. Rehefa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra
no arahintsika dia tsy manao tao foana isika ary mahafantatra ny tokony ataontsika isika rehefa ny tenin'Andriamanitra no mibaiko atsika amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisintsika ry havana. Dia ekeo ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra na dia eo aza ny fahefana eo ampelantanantsika ry havana. Eto moa zany dia mpanjaka no ambarany tenin'Andriamanitra ry havana. Izany hoe miantefa amintsika mpitondra fanjakana, mpitondra fivavahana, mpitondra rehetra, eny fa na dia mpitondra ao amin'ny tokantrano ihany koa aza ry havana, hoe ny tenin'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no mibaiko atsika. Dia manara-dalàna tsara zany amazay eto, satria ny tenin'Andriamanitra, ny lalàna no narahany ry havana, fa tsy namaly faty izy akory na nanao zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra no narahany. Dia mba ho izany koa ny isika rehetra ry havana, hanaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, na dia eo aza ny fahefana izay ananantsika, na dia eo amin'ny toeram-pahefana izay ametrahan'Andriamanitra tsika aza, isika tsiraray avy ry havana hiaina hivelona ary indrindra hanome lanja ny tenin'Andriamanitra isika rehetra ry havana. Dia vakio ary arao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ry havana, fa izany no antoka ampahomby atsika tsiraray avy ry havana malala. Fa io fahefan'Andriamanitra ihany koa ry havana dia niseho amin'ny alalan'ny mpaminany ny voalohany teo zany, dia hoe any tompo ny fahefana niseho tamin'ny alalan'ny inona moa le fahefan'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny lalàna izay hitantsika teo ry havana. Fa ny faharoa kosa dia fahefan'Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny mpaminany. Eo amin'ny 17 sy ny 19 tapany faharoa ry havana no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe, ry mpanjaka, aza velanaraka anao ny miaramilan'ny Israely, fa tsy ombany Jehova ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Ny 19 tapany faharoa ry havana dia miteny izao indray ilay lehilahin'Andriamanitra, Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra no izany. Izany no ambarany tenin'Andriamanitra ry havana, hoe miseho amin'ny alalan'ny mpaminany ny fahefan'Andriamanitra. Ny 15 sy ny 9 dia mitantara ny amin'ny namoriny Amaziany vatan-dehilahy rehetra izay afaka miantafika ary nanendreny mpifehy izany ry havana. Izany hoe nisy lehilahy mahery fo Israelita ihany koa zany ny karamaina tao, izany hoe ny karamaina talenta volafotsy 100, ary moa zany rehefa dinihana dia hoe volafotsy 3 taonina no nanakaramana ireto miaramila Israelita ireto ry havana. Izany hoe ny mpanjaka ny nanaramazy zany mba hoe anampya ireto tafika ireto. Fa teo anoloan'izany dia nisy lehilahin'Andriamanitra indray izay tonga tao amin'ny Amazia hoe aza vela hiaraka aminao ireo Israely ireo. Dia fa ahoana koa zany, inona ny antony? Dia mazava ny antony ry havana miaraka ny efa novakina teo, fa hoe tsy miaraka amin'ireo Andriamanitra, tsy miaraka amin'ireo Jehova, zany hoe nireo ilay nivadika tamin'Andriamanitra. Dia zany mitenena ilay lehilahin'Andriamanitra hoe aza miaraka amin'ireo ianao, fa na dia miaraka amin'ireo azy ianao dia mbola ho resy ihany ianao, ho resy anady ihany ianao, ary ho lavo ihany ianao na dia miaraka amin'ireo azy. Ary rehefa nandre izany teny ilay lehilahin'Andriamanitra izany amazary havana, dia nanapa-kevitra izy fa ny aino izay lazainy ny mpaminany, ny aino izay nolazain'ilay lehilahin'Andriamanitra izy. Fa eo amin'ny 10 izy dia atao ahoana zany lay talenta 100 lay efa nomeny Amazia azy ireo? Dia namala lehilahin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia manome mihoatra lavitra. Izany no seho ny tenin'Andriamanitra ry havana, ary dia nankatoa izany tenin'ny mpaminany, ny aino izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra ny mpanjaka eto ry havana, nanaraka izy, nanaiky ny hevitr'Andriamanitra,
ny hevitry ny mpaminany ny mpanjaka eto. Izany hitantsika ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana, misokatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra miamaziary havana. Izany hoe misokatra ho an'ny mpaminany mpanompon'Andriamanitra ny mpanjaka eto amin'ity perikopa ity ry havana. Fa Jesosy Kristy ihany koa ry havana, rehefa tetỳ an-tany izy dia ny asa nampanaoviny ray no nataony, ny sitrapon'Andriamanitra araka ny fanambara teo nataony, ny asan'ny ray izay nanirahan'ny ray azy no nataony ry havana. Izany hoe fahefana avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra maniraka azy dia no tanterahan'i Jesosy Kristy izany. Inona ary no iainantsika, ahoana ny fomba ampiaratsika izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika ry havana? Hoe tsy ny paikaditsika na ny kajikaditsika no ampahomby atsika, fa ny fanarahana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony, izany ry havana no ampahomby atsika eo amin'ny fitondrantsika, eo amin'ny asantsika, eo amin'izay rehetra ataontsika. Ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra irery any, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra irery any, izany no ampahomby atsika amin'izay rehetra ataontsika ry havana. Dia tahaka ny Amazia izay mpanjaka, nefa dia nanaiky izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana malala. Dia mba ho izany koa anie isika tsirairay avy, izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, izay sitrapon'Andriamanitra no arahantsika ry havana, izay olona fantatra ihany koa fa omban'Andriamanitra ihany no iarao miasa. Izany mantsy ry havana hitantsika eo amin'io perikopa izay novakitsika io, rehefa ny olona izay lelan'Andriamanitra fa tsy omban'Andriamanitra ireo Israely ireo, fa aza miaraka amin'ireo, dia nanapa-kevitra avy hatrany ilay mpanjaka ry havana, dia nanavaka azy ireo. Dia mba ho izany koa isika rehetra, olona omban'Andriamanitra no iarahantsika miasa ry havana malala. Hoe iza ny omban'Andriamanitra? Dia ny mpanompon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Isika kristianina dia samy olona omban'Andriamanitra, afaka miara-miasa tsara, afaka mitondra fampandrosoana, afaka mitondra fandresena ihany koa ry havana malala. Dia miara miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ary indrindra ihany koa hoe mahaiza miaino sy mifampiaino, satria nylay lelan'Andriamanitra eto dia nilaza izy ry havana, ary rehefa nilaza izy ny tenin'Andriamanitra ilay mpaminany, dia niaino ilay mpitondra, niaino ilay mpanjaka. Dia mba lesona lehibe ho antsika mpitondra fanjakana ihany koa izany ry havana, hoe ny mpanompon'Andriamanitra miteny dia ka hoenotsika ihany koa, ary mahaiza miaino ary mahaiza mifampiaino isika ry havana malala. Isika rehetra tsy ankanavaka, dia mba ho izany koa ny mpaminany araka n'Andriamanitra isika. Ny mpaminany dia ilay mpitondra ny tenin'Andriamanitra ry havana, ny tenin'Andriamanitra marina no lazain'izy ireo, ary izany ao koa no aka ho arahintsika, ankatoavintsika ry havana malala. Fa ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra no mitondra atsika any amin'ny fandresena. Izany ry havana no hitantsika eto. Raha tia handresy isika, raha tia aomby isika, dia ny tenin'Andriamanitra ankatoavina, ary izay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra, lazain'ny soratra masina no arao, dia ho afaka isika ry havana. Ity ampamaranina ry havana ny boky tantara izay nangalantsika nakana ity perikopa ity, ity mofinaina tamin'ity anio ity ry havana, dia milaza ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny indray. Izany hoe misy famerenana indray, satria ny jiosy rehefa niverina valy amin'ny fahababona dia tsy nahalala ny tantara mitsony izy ireo, fa ato amin'ity tantara ity dia misy indray ny famerenana indray, ilay maizy azy izay efa rava, izay tsy tsarona intsony. Ary eto dia ny lalàna sy ny mpaminany no averina indray amin'izy ireo ry havana malala. Dia isika kristianina ihany koa mila miverina amin'ny soratra masina isika, ary ny soratra masina irery any sy ny soratra masina manontolo, mila miverina amin'izany tenin'Andriamanitra irery izany any isika ry havana, raha teo hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, ary indrindra raha vonina hijoro sy hiaina ny maha-kristianina marina isika eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia mila miverina
amin'ny soratra masina isika kristianina tsy ankanavaka riavana ary zay ambaran'ny soratra masina naoka hijoroantsika sy iainantsika ary ivelomantsika eto anivon'ity izao tontolo izao ity riavana malala dia izany ny riavana no tenin'Andriamanitra izay fampizarana amintsika tamin'ity anio ity. Miteny Andriamanitra, manana fahefana Andriamanitra ary izy ny tompony fahefana, dia miseho tamin'ny alalan'ny lalàna izany ary indrindra ihany koa miseho amin'ny alalan'ny mpaminany. Dia mba isika rehetra hiverina indray ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria riavana amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ilay hoe manafangaro fivavahana ny olona ka mpifangaroana avokoa izay rehetra tsy tokony hifangaro ary izay rehetra mifanarakaraka mifanatahaka amin'ny soratra masina dia amperahana amin'ny soratra masina. Fa isika kosa dia hiainga amin'ny soratra masina, hiainga amin'ny tenin'Andriamanitra ka anaiky izany fahefan'ny tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika rehetra riavana. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra ary ho amintsika ny izany teny izany. Amen. Rehefa avaka isika riavana, Andriamanitra dia era sy mankalaza mamy voninahitra ny anarana masina izahay ilay tompon'ny fahefana. Misaotranao izahay noho ny amin'ny teninao izay norenesinay teo, indrindra fa ny hafatra izay nampitondrainao ny mpanompono anay tamin'ity androany ity. Nampafantatra anay ianao androany Andriamanitra fa ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra no mibaiko sy mitondra ho amin'ny fanapahan-kevitra na dia manana fahefana ambony azy izahay, satria tena ambony tokoa ny fahefanao Andriamanitra raha oharina amin'ny fahefana anananay. Nahatsapa koa izay tamin'ity androany ity fa ny fahefanao Andriamanitra dia miseho tamin'ny alalan'ny mpaminany dia ireo mpanompo izay nirahinao hitoro ny filazantsara. Nampatsiahivinao anay tamin'ity androany ity ny teninao fa ny teninao Andriamanitra irery ihany no azonay fambiazana eo amin'ny fiainanay. Izay tenin'Andriamanitra izany dia izay nampitondrainao ireo mpanompony. Fa raha katoavinay ireo dia tena azo fambiazana tokoa izay satria ny teninao dia tena mahatonga fahariana vaovao aty anatinay. Andriamanitra, say mangataka aminao izahay satria manana fahefana amin'ny fiainanay ianao. Mangataka izay amin'ity androany ity Jesosy, ny hijerenao manokana ny vahoakanao ao amin'ny sahan'ny FJKM Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Manomboka hatrany amin'ny foloanay dia ny mpitandrina irako Andriamahasoa Ami, ireo mpiandraikitra foibe, birao foibe isan'ambaratongany, ny synodam-paritany, ny any amin'ny fitandremana tsirairay avy, ny any amin'ny sampana tsirairay avy, ny any amin'ny kristianina rehetra tsy isan-kanavaka na ny kely na ny lehibe. Ireo manokana ny tsirairay avy Jesosy, mehery tanjaka fahasalamana ahafahana manatanteraka ny asa izay nintsoinao azy tsirairay isak'izay manandrify azy tsirairay avy ireo. Dia mivavaka izahay koa Jesosy ho an'ny tsy salama rehetra, tendreo ny aretina rehetra Jesosy fa ianao mahay zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainay. Afao ireo voagejan'ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona. Vangio ny any am-ponja Jesosy, fa ao ny olon'ireo manana olana maro samihafa, ampiony ao ireo azo-pahoriana
jereo ny fiangonana tsirairay any amin'ny misy azy avy fa ny firenenay jesosy dia hoentinay ambavaka eo anatrehanao amin'ity androanyity a vonjeo ny firenenay jesosy ianao jesosy dia malala ny hevitra iveranao an'ity firenena ity ary manana ny fandaharana asanao ianao misy matoky izay fa tsy avelanao irery ty Madagasikara ity za irehetra izay mitondra mbavaka dia hovalianao any ny vavaka ka ho afaka amin'izao fahasairainana mahazo anay izao zay jesosy jesosy dia jereo koa ireo mpitandrina tsirairay izay mitondra isam-pitandremana rehetra ianao ny anolo-tsaina azy ireo anao ny asany amitahotra sy ny ovitra ny tsirairay avy dia betsaka jesosy ny zavatra tiana angatahana aminao nefa fantatra jesosy fa na tsy miteny azy zay a dia efa fantatrao izay mahasoa anay aza mahafoina mahasaraka anay ianao jesosy fa izay nge jesosy ka tsy mahefa na inona na inona raha misaraka aminao dia tanterao aminay araky ny benindra fonao sy ny fitiavanao ny mahasoa ny tsirairay sambatan'olona rehetra ny asa fivelomany ny feno fombiazana dia amin'ny anaranao jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany mbola ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay ao izany lanitra mamasiana ny anaranao tonga ny ny fanjakanao ho atao anay sitraponao diatany taky ny lanitra ireo anay io ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelana izy meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Amarana izao fotoana izao isika riavana koa andeha hitsangana isika hanao ny hira fa 720 ny andininy voalohany ny hira fa 720 ny andininy voalohany. Rehefa finariavana ny tsodrano izay tononona ho anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe hitanao anie Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindrafo aminao hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen. Ny andininy faharoa amin'ny hira fa 720 ihany no iraintsika riavana. Mipetra riavana manova vavaka mangina apetrao amin'ny Jesosy Kristy ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra irerainany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.